Que ceux qui sont contents d'être ici chantent Alléluia, crient Alléluia. On va se lever dans la sainte présence de notre Père, de notre Dieu. On va prendre ensemble, on va lire ensemble. On va lire. On va pas faire une poésie. On va lire Matthieu 6, versets 9 à 13. Quand les apôtres sont venus voir Jésus, ils ont dit: Rabbi, apprends-nous à prier. On va lire ensemble et après on va glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 6, verset 9 à 13, il est dit: vous donc priez de cette manière: Notre Père qui es au ciel, ton nom soit sanctifié, ton royaume vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donne aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons nos emprunteurs. Et ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Alléluia. On va encore acclamer le nom du Seigneur Jésus et que ce glorieux nom soit sanctifié en ce lieu. Nous avons lu tout à l'heure le verset 10, il est dit: ton royaume vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Au ciel, tout est parfait. Et dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un fils, tout est parfait. Amen. Parce qu'on est connecté par le Saint-Esprit, on est connecté si nous nous trouvons dans la présence de Dieu, dans la présence du Seigneur, si on glorifie vraiment ce nom merveilleux, soyez-en sûrs que toute sa volonté qui est accomplie au ciel sera aussi accomplie dans votre vie. Amen. On va prier, après on va glorifier le nom de Jésus. Inclinons nos têtes et prions. Priez avec moi. Père céleste, dans le nom de Jésus. Oui, tu es notre Père. Oui, tu es au ciel. Nous sommes tes héritiers sur cette terre. Nous portons le nom de Fils de Dieu. Nous portons le nom de Christ. Nous sommes des vrais chrétiens. Nous sommes ton temple, Seigneur, le temple de ton Esprit Saint, l'Esprit du Christ. L'Esprit du Christ est sur moi. L'Esprit du Christ habite en moi. Il règne dans mes pensées. Il règne et il commande dans mon esprit. Ô Seigneur Saint, tu es saint, tu es 3 fois saint. Sanctifie-nous en ce lieu, Seigneur. Et lave-nous, purifie-nous encore avec ta sainte parole, Seigneur. Seigneur, en ce moment, nous focalisons sur ton glorieux nom. Et nous t'exaltons, Seigneur, encore et pour toujours. Nous te rendrons reconnaissance encore et encore aussi, parce que nous sommes sauvés, nous sommes guéris, nous sommes réellement délivrés. Seigneur, le reste de notre vie, que le reste de notre vie soit pour ta gloire, Seigneur. Que le reste de notre vie soit pour ta gloire. Nous allons t'honorer, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous allons t'honorer encore et encore, Seigneur. Affirme. Père céleste, nous t'aimons. Oui, nous t'exaltons, Seigneur. Oui, nous t'adorons. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans cette assemblée. Et en ce moment même, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Glorifié soit ton nom, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Glorify thy name in all the earth.
tikianao asandratro ianao dia hoanao mandraky Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié encore et encore. Nous allons rendre témoignage auprès de notre famille, de tout le monde, Seigneur. Nous allons glorifier encore ton nom avec nos témoignages, Seigneur. Ô Seigneur, que cette journée ne se termine pas sans que tu montres que tu es vraiment parmi nous et que tu as étendu tes mains, Seigneur, sur cette assemblée. Que ceux qui sont encore tourmentés, oppressés par les démons, par le diable, par les esprits impurs, par toutes sortes d'esprits d'infirmité, on prend autorité en ton saint nom Jésus-Christ et on les chasse maintenant même dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Amen. Comme prévu, on va recueillir quelques témoignages de guérison que vous avez opérés. Amen. Que vous avez opérés, je ne sais pas, à la maison ou à l'école, à l'université, dans les rues peut-être. Amen. Qui va commencer? Ça va être bref. Beda ben teny tampo. Ay, rehefa awary. Est-ce tonton Eric d'Atimial? On va commencer avec tonton Eric d'Atimial. Zay mahalaizy anareo teny gasy teny frantsay mety dolidoly. Tsy taritana lava be le izy
tonga dia tenenina hoe zao ohatra hoe marary ohatra nareo narary dia naka an'ilay autorité ohatran'le nataony taty Lilia iny zao dia tantaraina zany le izy fa atao zay tsy halava be an'le izy zany fianarana na teo amin'ny tenanao personnel ny témoignage zany teneniko anareo foana ny témoignage mampirisika ny olona andraikitra eo amin'ny fiainana pisy dia misy koa ny teny zay zany ny zavatra mety nyraisinao teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia na ny opération nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao zany à travers anao. Gloire à Dieu. Bon, toute l'honneur et la gloire reviennent à Jésus parce que c'est lui seul qui nous guérisse. On est juste un simple instrument en fait. Je veux témoigner, il y a beaucoup de témoignages, mais tout spécialement, je veux témoigner en fait par rapport à mon père en fait. Il y a au début d'année en fait, on a trouvé, d'après le médecin, il avait un cancer au niveau de genou, de phase 4. Donc c'est tellement dramatique. Ils ne se rendent pas compte, mais après, d'après le médecin, en fait, il faut qu'on l'opère, en fait, ses genoux. Et il était allé chez nous avec moi et Tati à notre appartement. Et comme il est entre deux dieux, en fait, parce qu'il est musulman, il croit déjà en Jésus, d'après les témoignages qu'il nous a vus à travers notre vie, mais il hésite encore. Et bon, c'est le moment que moi et Tati Mial, en fait, on a eu à cœur de démontrer vraiment notre Jésus par sa puissance. Et on a demandé, en fait, et en plus, il était vraiment apte de recevoir sa guérison ce jour-là. Et on a prié, on a posé les mains sur son genou. Et il est reparti une semaine après pour faire les analyses, pour faire l'IRM et tout ça. Et d'après le médecin, il était étonné, même le médecin, que finalement son genou se commence à régénérer tout seul. Donc gloire à Dieu, hein, on applaudit le Seigneur Jésus. Et voilà, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont témoigner derrière moi. Donc gloire à Jésus, merci. Alléluia. Dieu est bon. Attila. Notre Dieu seul là, pour ce qu'il fait dans nos vies. Moi, je vais témoigner tout court, mais vraiment, oui, tout court, mais il y a plein de choses qui m'étaient arrivées en fait dans mon foyer même. Et depuis que ça fait 1 an que je suis avec elle, en fait, presque 1 an, oui. Et c'est vrai que j'aime entendre la parole de Dieu, mais c'est pas vraiment là où je suis à l'église, même depuis Madagascar, l'église où nous sommes avec mon mari. C'est vrai que même les pasteurs ont dit il ne faut pas être à religiosité et tout, mais on ne comprend pas trop comment on va faire. Et depuis que j'étais avec cette assemblée, en fait, il y a, en fait, le Saint-Esprit illumine de ce qu'on lit, de ce qu'on entend, et je comprends mieux et je m'accroche vraiment. J'ai envie de vraiment, je suis pas Tsileo mitsina zany tena tiako manatrika tena malahelo andrendray raha vao tsy tonga misy tsy fahatongavako fa tena hafa mihitsy hoe miatrika tonga amin'ny fotoana rehetra zay efa hafana dia hitako mihitsy ny tompo hoe miasa amin'ny fiainanay mianakavy dia tsy izay ao an-trano ihany fa na ny reta-po amiko ny Madagascar. Dia on est en famille, j'ai aussi la famille de mon mari et on est en train de témoigner aussi notre vie, qu'on est bien, on est avec les seigneurs et ça nous fait pas en fait la honte du tout. C'est pas comme avant que on puisse vraiment consacrer nos vies pour entendre, pour aller entendre l'évangile, la bonne nouvelle. C'est pas seulement que on aime aller à l'église et vous voir, mais on sent vraiment le Saint-Esprit qui nous parle. Et
on parle de guérison aujourd'hui et c'est là que je vais appuyer un petit peu. C'est vrai qu'avant, la parole de Dieu a dit, celui qui croit, nous avons en fait l'autorité de dire que toute maladie, à cause de Jésus, en fait, qui a tout apporté à la croix, nous sommes déjà guéris. Mais c'est à nous de proclamer, de dire, en fait, au nom de Jésus, si quelqu'un est malade, il faut poser la main et c'est lui qui guérit. C'est pas mal, mais c'est acte d'obéissance aussi. Et j'ai commencé à faire ça avec mon mari qui est là. De moi-même avant d'abord. Avant, c'est mon genou à droite en fait, non, à gauche, qui est comme je suis vraiment pas bien en fait quand on marche. Et j'ai dit au nom de Jésus, je puisse courir, que ça fait pas mal les douleurs, ça commence à enlever. Et il y a un moment, j'ai glissé. Il y a un moment parce que j'arrive pas à te dire, mais il y a un moment comme on court avec les enfants et tout ça pour chercher des choses. Et j'ai glissé, mais normalement quand je glisse comme ça, c'est comme une carotte qui se plie comme ça. Mais oui, il y avait, mais vraiment, j'ai pu m'élever. Il n'y avait rien. Et j'ai pu m'élever. La personne qui m'avait vue, j'ai parlé à Tati Colombe à ce moment-là. Moi-même, j'étais étonnée de ce qui s'est passé. Et la personne qui m'a vue, que petite dame qui est tombée là et allée plus loin, et je me suis levée comme ça, direct comme ça. J'ai senti tout de suite ce qui est arrivé à mon cœur. C'est toi, Jésus, c'est toi qui m'as fait relever. Et vraiment, je suis rentrée à la maison avec toute reconnaissance. C'est toi, Seigneur Jésus, je t'aime, c'est toi qui m'as guéri, c'est toi qui m'as soutenue. Et mon mari aussi, en fait, il avait eu un faux mouvement. J'ai pris en caméra, en fait, comment il était. J'ai dit, tourne-toi, fais comme ça. Et après, on va prier, on va poser la main au nom de Jésus, que tu sois guéri. À ce moment-là, c'est le moment d'aller à notre assemblée, le fin d'année. Et on voulait aller, hein. On ne veut pas lâcher qu'à cause de ça, on ne peut pas. Il a dit, si, on va y aller. Et j'ai posé la main. Vraiment, quand on a posé la main, on a prié. Il est en train de... C'est comme tourner comme ça. Et c'est remis en place. C'était vraiment un miracle. Et j'ai pu rien dire, mais le pasteur, à ce moment-là, j'ai un peu appelé. On va venir, pasteur, il y a quelqu'un qui va venir aussi avec nous. Et on a pu venir et il ne se plaignait pas qu'il y avait du mal. Il était bien là jusqu'au matin et il n'y a rien qui l'a fait du mal. C'est la main de Jésus en fait. On croit bien. Même mes enfants aussi, il y a des moments, les rhumes, les maux de ventre et tout ça, je dis avant qu'on dort, les soirs après l'école. Et tu vas bien aller à l'école, tu ne vas plus être malade, demain tu es bien. Et au nom de Jésus, en fait, en ce moment, même le médicament, on n'achète plus. On n'achète plus, on prie, on obéit seulement à la parole. Et voilà, merci Seigneur pour tout ça. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, amen. Qui d'autre? Tati, tonton? Tu veux témoigner de la guérison? Tati? Tsy lavaka fohy dia fohy fa tena fohy dia fohy fa tena efficace. Ny zanak'Andriamanitra dia natao manana hery Luka 10:19 ametra-tanana marary dia ho sitrany reny. Ny anahy iny foana ny raisiko rehefa ametra-tanana marary dia iny foana proclameko hoe Jesosy hainao ny teny fa voasoratra ny an-danitra ny anarako manana fahefana ametra-tanana marary dia sitrana marary. Dia ny vehivavy anankiray nampiony Jesosy tampoka vao nanolo tena izy il y a 2 semaines. Nanolo tena ho an'i Jesosy izy io africaine. Dia nandray an'i Jesosy izy aloha tena falifaly be mihitsy mibitabitaka be mihitsy tamin'izy vao nanomboka nandray ny fanamasina le vao vita mihitsy le vavaka hoe manaiky anao tompo sy mpamonjy ny fiainako Jesosy. Dia vao nandray an'iny izy dia mibitabitaka be. Nampiony Jesosy anandray izy ny herinandrony iny niony izay. Dia miresaka amiko ohatr'izao izy tsy mivoaka mihitsy ny feoany. Dia io zany mahatsy azy fa izy amin'ny feoanao tsy mahavita ny feo.
dia fantatrao ve hoe ianao ne zao a tempolin'ny fanahy masina satria ianao fanandray an' jesosy ao anatinao a jesosy fa raisy fa fahefana dia izy moa zany mbola tsy conscienteny tsara amin'ilay izy satria mbola voanandray an' jesosy mbola le mbola voanandray dia ozy izy amantsy anazy ndraisiko teo amin'ny tendrany amin'ny anaran'i jesosy kristy velona manan-kery avy any nazareta ho a miala ny aretina vao vity zay wow kikika amin'izay izy merci colombe mba tsy izany isoranao fa jesosy kristy fa za fitaovana fotsiny ihany halleloia tsara jesosy izy koa izy i mamie Odile voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany tsangany eto no vavolombelona fa za hitanareo zao a dia no fitiavan'i Jesosy tia Jesosy ary tiantsika ihany koa izy tsika rehetrarehetra reny tia Jesosy daholo fa raha tsy tiantsika izy a na izaho aloha voalohany a tsy ho tonga teto angambany fa izaho efa depoy tany Madagasikara zany ka iny narary fa tsy fantatra mihitsy dia teny dia tonga tao larenao vao hita hoe ay za von'ny hepatite C dia nanao traitement dia rehefa natao ny traitement hita tamiko daholo ny aretina rehetrarehetra indray manasitrana ny hepatite C hony nefa ny aretina rehetrarehetra hita zany hoe mbola tsy tao amin'ny Jesosy fa zany hoe eny mivavaka hono zany hoe mandeha any am-piangonana isaka lahady rehefa tany Madagasikara ohatran'izany fa mbola tsy nanoka tena hoe tena ho an'i Jesosy dia natao traitement nanao an'izay traitement zay dia farany avy za tamin'ilay dokotera hoe zaho tsy hanao traitement intsony fa janiko dia efa tato anaty laoko zany hoe Jesosy nanasitrana fa Jesosy efa nanala sigarako a donc Jesosy ihany koa zany manasitrana amin'io aretiko dia tonga taty Frantsa dia miteny foana le nandeha tany amin'ny médecin traitant dia izy zany manao ianao izy olona marary nefa ny ianao mandehandeha dans la nature ohatran'izany azaho tsy hanao traitement intsony dia tsy fantatro fa ohatrany nanao traitement ihany no ny avy eo dia tous les mois pendant 6 mois makany amin'ny hôpital foana dia maka fanafody dia 2 comprimés par jour nohaniko pendant 6 mois dia teny dia kanjo moa zany nahita ny HVKL dia nandeha namonjy fampianarana foana namonjy fampianarana foana dia tonga tao amin'ny guérison dia isaky ny maro misy teny hoe raisy mifanasitranana dia tonga dia rombahako zany dia tonga dia manao amen mihaino amin'ny radio ary vao misy anina dia tonga dia amen dia tamin'ny mois de mars teo a nanao contrôle farany a dia gagabe dokotera no ny anina fa misy an'ilay hoe transaminage zay rehefa manao prélèvement dia nenahy io transaminage io a raha 35 ny ambony indrindra nenahy mahatratra 150 140 satria efa tafiditra tany amin'ny cirrhose le hepatite efa tany amin'ny cirrhose zany dia na dokotera rehefa hoe tsy sitrana tsono ny azy zany fa efa vomafy teny efa vo mihitsy ny aty dia eo ambony latabatra tamin'ny izy nanao fibroscopie anahy dia any amin'ny Jesosy foana ny aniko hoe ahita ny voninahitra ao Jesosy ro dokotera reo ahita ny voninahitra ao reo vita le izy dia zao no nataony anahy oh tout est normal madame tout est normal on vous laisse pendant quelques années aussi tonga dia nitsangana lasa nandeha dia za hoe gloire à Dieu sady lasa nandeha nanao hoe au revoir docteur dia zay ny aretiko fa Jesosy zany no nanasitrana amen gloire à Dieu voninahitra ho an'i alléluia taty Hortense taty hery koa école de solution tokony anaovanao le témoignage le tantarainao anay mivady iny fa
guérison ihany koa iny fa juste je voulais vous dire à partir d'aujourd'hui ne dites jamais ma maladie. Dis à ton voisin, ça ne t'appartient pas. La santé divine t'appartient. Amen. La vie divine coule en toi. Dis à ton voisin, allez-y. J'ai plus de maladie. Amen. Non, ça appartient à Satan. Et on va aller lui rendre au nom de Jésus. Amen. Après un tati de Hortense, pour le misro, androany tena voninahitra ho an'Andriamanitra sady faly mbola mamerina ny arahaba ho anareo rehetra ho antsika rehetrarehetra eto sy ny natongavako teto ihany koa dia mirary soa manokana ho any koa an'izy mivady ray aman-dreny ara-panahy dia mirary soa ho an'ny lehibe ny tanora ny mpianatra sy ny tsirairay avy misaotra an'Andriamanitra. Tamin'ny heriny moa tsy afaka niangona teto fa miasa aman'olona dia le patronko 75 ans dia marary dia mitenir compagnie anazy ny asako ao an-trano dia tamin'ny tapabolana vao vita mihitsy ny vavaka dia naneny tapoka le telefoniko hoe modi ianao dia zako hoe fa ahoana tonga tany an-trano toy izy hoe nisy coton-tige bebe le boribory reny zany nisokirana ny orony dia lasa tany le coton dia kalengeda be mihitsy dia ndana maka pince anasokirana anazy zay rehetrarehetra azonao atao sady matahotra ihany dia natao le izy dia tsy afaka mihitsy na isina tsy afaka mihitsy dia alao izy tonga dia hiantso dokotera aloha zao fa efa manomboka seposepotra ako amin'le ilany bon miantsona ny dokotera dia natsona ny dokotera dia ny andro ariva zany teo tamin'ny 7 alina teo dia ny rendez-vous anay zany mbola rapitso maraina amin'ny 10 nefa le olona efa sahirana be amin'le miaina dia zako hoe alao indray aloha za mba hiantso an'le amboniny ny dokotera tsy amin'ny efitranoko atsy dia izy hoe aza dia efa miteniteny foana ao izy bon dia zako tsy elaka dia niteny fotsiny hoe amin'ny anaran'i Jesosy miala io zavatra io coton-tige ao anatin'ny orony io fa tsy misy zany hôpitaly zany rapitso maraina ny andro amin'io amin'ny 7 alina leo be izy aiza koa zay Andriamanitra anao eo izy zako ho avy foana izy ka maraina ihany ny andro sepitra mifampikarakara teo foana amin'ny 10 maraina amin'izay avy zako hoe tompo na tsara le fanamasina inona no ataoko fa za mbola tsy kivy fa efa niantso an'i Jesosy dia maheno fanamasina mihitsy miteny eo amin'ny sofoko ao miteny hoe mangala poivre fa zavatra tsy fataoko zany ary tsy malala an'izany mihitsy manontany fanamasina dia nefa le patron tsy azo proposena zavatra mihitsy fa nafeniko tany fotsiny le nasiako be da be le tanako dia nataoko teo amin'ny orona teo dia nievina izy amin'ny 5 sasany maraina dia mivoaka le izy toy izy fa inona ny ataonao dia ozy izy hoe maninona izay zavatra zay dia zay vao niteny hoe nasiako poivre kely le tanana dia nao izy mpamosavy fa maninona ozy izy tsy tamin'ny alina nataonao le poivre dia zako hoe mbola tsy henoko rahaiko tamin'ny alina le izy dia efa nataoko fa ny fanasitranan'i Jesosy moa dia zako tenako manokana efa inoroa efa tena saika maty niala tany Madagasikara dia misy moa hoe andeha akaty andafy zany nangataka vavaka dia narary mafy ako niditra hôpitaly dia zavatra tsy piseho mihitsy fa tonga dia mandeha raha dia rehefa niditra hôpitaly dia 5 andro no nijanona tao amin'ny hôpitaly anaovana an'le antibiotika zany dia niteny tamin'ny efa taona zay no nafantarako ny pasteur Rodolphe zany satria teraka ny zanako tamin'izay fotoana izay dia napiteraka le zanako dia manao raharaha be da be dia mibotsina be da be ny tanako fa reraka loatra dia nandeha tany amin'ny stade ny Betongolo tamin'izay fotoana izay dia fanasitranana moa ny tany dia tany ny raisiny tanako dia tsy tadidiko hoe sitrana le tanako mibotsina fa tonga tany an-trano ahako vao zako hoe inona moa ny tena nalehako tany amin'le stady dia hoe ay le tanako tsy teo ntsony le izy dia nisaotra amin'ny pasteur dia avy eo moa zany teny tamin'ny pasteur indray hoe aty amin'ny hôpitaly ho aza fa marary mafy dia ozy izy pasteur hoe sady tsy ho any amin'ny hôpitaly aho izy izy fa obstacle fotsiny io fa rapitso miracle iseho aminao
dia tsy azoko ihany moa zany le izy fa le apitsony iny mbola tsisy miracle fa 10 andro zany dia ny 6e jour navoaka ny hôpitaly amin'izay hoe ndana mody dia mivavaha fa tsy sitrana ntsony fa tsy le antibiotika natao taminao tsy miasa mihitsy dia ndana mody dia tonga tany an-trano moa zahako dia efa ny ao an-tsaiko koa zany hoe bay tsy sitrana ntsony zany fa androany aloha na misy inona dia andeha iangona any amin'ny tranomanga tonga tany amin'ny tranomanga dia nanatona amin'ny pastera zao tamin'ny pastera hoe ianao ny teny fa obstacle le izy fa le miracle mbola tsy mipotra dia izy hoe androany le miracle nanomboka tamin'izay dia tena hatrany atapindoka hatrany ampaladina nanao radio nanao écho fa tena sitrana tanteraka dia ny farany mba hitenenako kely fotsiny alohan'ny akaty andeha aty andafy ninana oliva lingeza be reny dia tafatelina tao janona teto l izy nanao pomme d'Adam teto dia nandeha tany be felan-tanana nanala an'le izy dia tonga tany be felan-tanana dia izy ny tany be felan-tanana hoe feno i daholo le fisy dia tsy afaka mbola namenao le fisy fa tsy afaka miaina ntsony fa tena mitady ho safotra dia niditra tany amin'ny ORL zany dia tao amin'ny ORL dia izy le dokotera hoe ary to mitomany dia izy ako hoe fa tsy afaka miteny ntsony dia mitomany fotsiny aloha dia izy ny dokotera hoe bon petraka ary ianao eto amin'ity fa ho atao daholo ny fetsiketsehana rehetrarehetra efa nafanaina daholo ny nanana rehetrarehetra dia mipetraka teo ambony le seza dia izy dokotera hoe ty misy kakazo izy le sotro ohatran'ny glasy reny zany ho ijerevana ny lelanao miaraka amin'le jiro dia izy ako hoe oka aloha mba hivavaka kely dia izy le pastera fa maninona tsy mivavaka hatramin'izay tany an-dalana zako hoe tena tsy adiniko mihitsy ny mivavaka fa eto vao matsiaro hivavaka dia izy ako hoe tompo jesosy alao ny tananao ny analan'io fa tsy ireo vy rehetrarehetra ireo zay fotsiny fa tsy lava be dia vao napetrany teo ambony lela le kakazo dia mipitika le zava sady nandara sady feno rano voaka avy any dia izay moa zany no mba nararotako Amen. Dis à ton voisin, Dieu guérit. Encore aujourd'hui. Amen. Tati Hortense aussi. Vous êtes des solutions auprès de votre proche. C'est ce qu'elle avait fait. C'est pour ça qu'on va bien se préparer. Allô? On va bien se préparer pour la Pentecôte, au fait. Parce que nous avons besoin de cette puissance. Ici, en ce lieu, nous sommes tous, nous faisons partie de cette armée sainte. On est là pour annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. On est là pour guérir les malades. On est là pour chasser les démons et de faire des disciples. Et on est ici pour recevoir cet enseignement. Amen. Vous êtes ici aussi pour ceux qui sont encore malades. Je vous encourage dans le nom de Jésus. Ici, on reçoit la guérison. On n'est pas ici pour pleurer. Donne-moi la guérison. Ici, c'est un endroit spécial. On reçoit cette santé divine qui va couler. Et si cette santé divine coule en vous et à travers vous, faites confiance en la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Faites confiance en Dieu et dans le nom de Jésus-Christ, parce que vous allez quitter cet endroit propre, clean, sans maladie, au nom de Jésus. Amen. Et reçois déjà votre guérison au nom de Jésus. Ah oui, c'est facile. Faly miarahaba anareo rehetra hanao témoignage aminareo za fa j'ai eu une douleur à épaule aigue ataoko hoe aigue mihitsy le izy tena mazana izy teneniko aminareo zany tena même j'ai difficile à habiller na inona mouvement ataoko dia tena marary teneniko aminareo zany nanomboka mois d'août ou septembre
octobre, novembre, décembre. Dia nisy fotoana zany nanatrika réunion de prière chaque jeudi. Dia niteny mihitsy tamin'ny taty nambarako ny pasteur Mirindra le izy. Dia nametrahan'ny pasteur Mirindra tanana tamin'izay. Dia tsy nanina dia après niverina koa le izy. Dia teo amin'izay zany za ohatra nizara roa penseko. Ndray mandray dia tena niteny tamin'ny Jesosy hoe Jesosy tena je comprends pas. Tsy zaho efa nivavaka fa nametrahany mpanomponao tanana ohatra ny continue foana les douleurs et tout ça. Dia nisy fotoana koa zany za anatin'ny pensée raika miteny seka hoe andeha amin'ny dokotera tena tsoroko tena marina je ne mens pas. Dia ara-pitsonisy za seka nyprogramme mihitsy aza za tsy voasorotra anaty amin'ny message ny pasteur Tommy le izy seka haka rendez-vous. Dia ve misy penseko anankiray zany ohatrany tsy miaccepte. Dia nitohizako foana zany le mivavaka foana nitohizako. Dia farany nisy penseko anankiray niteny ohatrany hoe fantoha foana ohatrany hoe azararahina mihitsy zany le azararahina mihitsy le aretina fa mifantoha foana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia le teny Jesosy amin'ny Isaïa moa hoaniko foana. Ataoko anaty penseko foana nay zany aiza tena miasa na miasa za na inona ataoko anaty penseko foana le izy. Dia farany nisy fotoana ndraindray ohatrany tonga ohatrany pensée tonga zany hoe non j'ai décidé je m'occupe les affaires de Dieu zany hoe fantoka foana amin'ny royaume de Dieu. Na marary tahaka nina na inana dia avelako any foana fa tohizako le iny. Dia iny je continue comme ça. Je ne change pas, je continue comme ça. Dia farany nandeha foana le volana mambolana septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Nisy moment, nisy fety tany ampiasananay resaka animation. Dia ohatrany hoe mibatabata seza zany entina amin'ny l'autre côté anaovana le fety animation. Et moi j'ai pas rendu compte tena fa tsy tadidiko tsony hoe marary épaule ane za io dia niraisiko le seza. En plus niraisiko le seza napekariko ambony be. Teo amin'izay za tonga dia tonga saina wow sitrany. Dia ohatrany eo dia nitohiziko foana le seza nibatibatena fa tena faly be mihitsy tatenatoko ta. Dia niteny mihitsy za hoe gloire à Dieu. Dia nateriko le seza. Dia rehefa za mandeha za rery nandeha tamin'le couloir iny hoe sitrana sotra Jesosy sitrana. Dia rehefa tonga tany an-trano amin'izay za dia tena prosterné tena nisaotra an' Jesosy mihitsy za hoe tena misaotra Jesosy. Teo vao tonga saina hoe tena miencouragé antsika rehetra mihitsy hoe zavatra tadiavin'i Jesosy zany na ininina aretina mahazo anao aza mifantoka amin'iny aretina iny fa mifantoha amin'ny royaume fa tsy ampoizinao aby anasitranana an' Jesosy an'iny. Dia gloire à Dieu. Oui.